Araka ny loharan'mbavaao izay navoakany page Africa Intelligence mo dia misalasala ny hanasaan Madagasikara i Kenya. Ny volana May izao ny fihaonana an-tampony Afrika sy Frantsa izay atao any Kenya. Misalasala mafy anefa i Kenya ny hanasaan Madagasikara noho ny sazin'ny fondrana Afrikanina amin'ny fitondrana. Itsenkilany anefa dia tsy manana olana amin'izany i Frantsa fa te hahita any Madagasikara handray anjara amin'ny fihaonana io. Fa ny teny amin'iny lalam-pirenena voalohany iny kosa dia nisy nitrangana lozam-pifamoivoizana izay niteraka fatiolona. Nisehoana lozam-pifamoivoizana ny teny Soamahamanina amin'iny lalam-pirenena voalohany iny ny androany maraina. Fiara pitatitra iray sy camion citerne no nifandona mafy kapotika tanteraka ilay sprinter. Nisy ny maty ary maro ihany koa ny naratra raha ny voalazan'ny loharan'mbavaao. Mbola andrasana kosa ny tatitra ofisialy izay omeny manam-pahefana mikasika an'ity loza izay nitranga teny an-toerana ity. Manoloana iny rivodoza izay niseho teto Madagasikara iny mo dia nanome fanampina 520 ariary ho an'ny Madagasikara i Chine. Nanolotra fanampina izay mitentina 520 ariary Chine ho fanohanana ny ezaka fanarenana any Madagasikara tamin'ny fahavoazana taorian'ny fandalovany iny rivodoza geza nisy fitia iny. Voalaza fa tsy misy tambiny ity fanampina ity izay nitanterahana nandritra ny fanaovantsoniha amin'ny fiarahamiasa eo amin'ny firenena roa tonta ho fanampina any Madagasikara amin'ny asa fanarenana sy fampandrosoana. Andriamatoa Patrick Raharmanana mo dia ny vahiny tao anatin'ny fandaharana Solanga. Betsaka arak'izany mo ny zavatra izay nambarany, betsaka ihany koa ny fanontaniana izay novaleny araky ny tokony ho izy. Anisan'ny nolazainy ity andriamatoa ity mo ny hoe tokony hampaharina ny lalàna momba any Rajoelina. Tokony ampaharina ny lalàna momba any Rajoelina hatrany amin'ny sehatra iraisam-pirenena hoy Patrick Raharmanana. Ary tsy ekena ilay hoe any Rajoelina nolazaina fa mbola filohan'ny Repoblika tany Eswatini satria efa misy fanenjehana azy iraisam-pirenena araka ny nambarany hatrany nandritra ny fivahinianany tao anatin'ny fandaharana Solanga. Notsindriny ity andriamatoa ity manokana ny hoe afaka miresaka i Rajoelina, afaka mampahery ny haramboena ihany koa fa tsy tokony haneho hoe mbola izy no filohampirenena. Ary raha tonga eto Madagasikara izy dia tonga vasoa fa miandry azy ny fitsarana malagasy. Nambarany ihany koa fa manome tosika izy hampidirana ny volamena anatin'ny ara-dalàna. 10 hetsy sy 3 tapitrisa izao no mpitrandraka volamena mivantana ary 7 arivo ihany no ara-dalàna amin'ny ireo mpitrandraka volamena. Aza manatina hoy Patrick Raharmanana raha iresaka kolokolo momba ny volamena fa tia mangarahara izy ary fantatry ny lehibeny avokoa ny asany sy izay alehany fa tsy hoe akory super ministre izy hoy ny fanazavana hatrany izay nambarany nandritra ny fivahinianany tao anatin'ny fandaharana Solanga.